Salama daholo mbola ao anatiny vaovao resadresaka politika hatrano isika amin'ity tsara ho fantatra manaraka ity dia nanaitra ny maro ny zava-misy ao an-tananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao satria fantatra tamin'ny ora farany fa nirotsaka ho fidina ao an-tananarivo renivohitra ao indray Andriamatoa Gasikara Fensoa izay sady efa solombavam-bahoaka ao an-tananarivo renivohitra ao amboribory tany fahatelo ao dia izao nanapa-kevitra ny hirotsaka ho kandidany ben'ny tanàna ao an-tananarivo renivohitra ao anatiny antoko mouvement Gasikara moa no misy azy izay antoko izay noforonin'ny Andriamatoa Gasikara Fensoa moa izay antoko mouvement Gasikara izay ka izy no lehibe mpitarika ao anatiny izay antoko mouvement Gasikara izay ankoatrany tenany dia maro ihany koa ireo kandida izay nirotsaka ao anatiny izay mouvement Gasikara izay hita miparitaka manerana ny nosy ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasatsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa misisy tomatamatasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary mialohany hidirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika ny firotsahanko fidina Andriamatoa Gasikara Fensoa ao an-tananarivo renivohitra izay dia ndaolo ho fantarintsika ireto manaraka ireto any Antsy renivohitra any fantatra amin'izao fa nametraka taratasy ho firotsahanko fidina tamin'ny androny alakamisy 9 septambra lasa teo iny Andriamatoa Maradone izay efa nitondra tao Antsy tamin'ny manda iray ary vonina ny hanarina ireo lesoka sy hanohy ny tsara izay natao raha ny fanazavany hatrany kandida izay natolotry ny mouvement Gasikara moa i Maradone ao Antsy izay no sady mpampianatra taranja teny anglisy moa izay Andriamatoa Maradone isany kandida ny ben'ny tanàna ao Antsy amin'izao fotoana izao ka dia mirarisoa azy hatrany mba ho lany soamantsara amin'izay firotsahanko fidiny ho ben'ny tanàna ao Antsy izay midika izany fa tena efa miparitaka manerana ny nosy izay mouvement Gasikara izay amin'ny fanohanana ireo kandida ho ben'ny tanàna amin'izao fifidianana ho avy izao eo amin'ny resaky ny tsy fandriam-pahalemana indray dia fakanankeriny tao amin'ny ditsikany Anjozorobe avotra ireo olona roa izay nisy nakankeriny tamin'ny 9 septambra 2024 lasa teo iny tao amin'ny commune Ambohibary Vohilena distrikany Anjozorobe mpakankeriny iray no maty voatifitra tamin'izany tamin'ny androny 15 septambra 2024 raikitra ny fampitifirana teo amin'ireo dahalo izay mpakankeriny sy ny mpitandro ny filaminana fantatry ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny ankombaovao fa niomana hifampiraharaha amin'ireo fianakaviana ireo olon-dratsy tamin'ny 8 sasany alina ny fotoana izay voatondro hanaovana ny fifanarahana nandalo ny toerana nisy ireo mpitandro ny filaminana tokoa ireo olon-dratsy ka namely nitifitra avy hatrany raha vao nahita fa tsy afaka mihemitra intsony voatery nitsoaka nanavotraina ireo mpakankeriny rehefa namaly nitifitra nataony ny zandary navotitra izy ireo nitakalonaina ka avitra soamantsara ary tsy nisy ny vola naloha na ariary aza mbola feno raha kosa ny toerana nandosirany ireo sasany ka entanina ny rehetra hanome vaovao ny mpitandro ny filaminana izay ankaiky azy raha toaka mahita olona maratra mitsabo tena any hoany midika izany fa mbola mafy dia mafy izay resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny resaka fakanankerina zay any amin'ny faritra iny amin'izao fotoana izao na dia efa miezaka manao aintso zavatra azy ireo mpitandro ny filaminana mba hamongorana anireo zay tomponantoka amin'izay resaka fakanankerina lava tsy misy fiafarana izay ao anatiny fifidianana ben'ny tanàna ao an-tananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao dia fantatra avy ireo kandida izay nirotsaka ao an-tananarivo renivohitra ao ireo hifaninana amin'ny fifidianana kominaly izay hatao atsy ho atsy izay Ramatoa Harilala Manantsoa izay PDS ankehitriny no kandida izay natolotry ny vonany isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina ao an-tananarivo renivohitra ao
itody Soravalomanana no candidat ben'ny tanàna izay natolotry ny antoko-tiako Madagasikara izay notohana ny vovonan'ny firaisan-kina. Ndrina Razanamasy candidat izay tsy miankina. Tahina Razafinjoelina no candidat natolotry ny Tia Tanindrazana. Randriamampionina Jean-Joseph Martin na i Dada Fara kosa ny candidat any Refondation Totale de Madagascar. Monja Roundefo avy amin'ny antoko Monima ary Gasikara Fenso ny avy ao amin'ny mouvement Gasikara. Ireo rehetra ireo araka izany no candidat izay ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao mandritra ity fifidianana ben'ny tanàna izay ho atao amin'ny faha 1 Desambra ho avy izao. Ny mahakasika ny Gasikara Fenso manokana dia mazava ny hafatra izay nalefany satria mantsy tamin'ny ora farany ihany koa no nandefa solon-tena teny amin'ny Ovek izay nandrotsaka ny taratasy handray anjara amin'ny fifidianana kominaly ho avy izao i Gasikara Fenso. Araky ny fantatra dia ny vonan'ny mouvement Gasikara no misy azy ary efa nanomana izao fifaninanana izao izy ireo efa volana vitsivitsy. Vonona sy nandray andraikitra i Gasikara Fenso satria tsy mendrika atao kianjany adilahy politika intsony Antananarivo araky ny nambarany hatrany. Andao hiarahanova ho izy nandritra ny tafa izay nataony tamin'ny mpanao gazety. Marihina fa ankoatran'ny tenany manokana dia manana candidat maromaro amin'ity fifidianana kominaly ity ny mouvement Gasikara izay tarihiny Gasikara Fenso. Midika izany fa vonona tanteraka ny avy ao anatiny izay antoko politika mouvement Gasikara izay mba hanova ny fomba fanaovana politika sy ny fomba fijery amin'izay resaka politika izay efa mahazatra hatramin'izay amin'izao firitsanko fidiny izy ireo mba ho fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana any Madagasikara sy ny mba ho fanampina any voaka malagasy iray manontolo izay hita fa tena miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka noho ny afitsoka an'izay adilahy politika tsy misy fiafarana efa hatramin'ny ela izay satria ny resaka ny tsy filaminana ara-politika izay dia isan'ny fototra iray lehibe mahatonga ny krizy ary isan'ny fototra iray lehibe izay mampikorosofahana ny firenena indrindra fa ny fiharin'ny vahoaka tsirairay izay hita fa mitrongo vahoomana amin'izao fotoana izao ary tsy vitsy amin'ny vahoaka malagasy no tena miandrandra an'izay fiovana lehibe izay mba ho atolotro an'ireo izay antoko politika misy amin'izao fotoana izao ka isany nitondra fanamby sy nitondra fahavononana mahakasika an'izany Andriamatoa Gasikara Fenso sy ny mouvement Gasikara amin'izao fandraisan'izy ireo andraikitra amin'izay resaka firitsahan-kofidina ho amin'ny ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara izay ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho azy ireo hatrany ary aingany ka mba tena izay fampandrosoana izay no hoentin'izy ireo raha vantany vao mahazo an'izay fitondrana izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misisisy tao matapatagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.